Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Izay manakuaniwa iradio manerantan lay feon'ny fanantenana nitondra to kiazava. Ny lalana mankany amin'ny fahombiazana dia tsy mba lalana izay mora andehanana. Tsy ahitana lalana mahitsy izany mihitsy, fa tsy maintsy misy fiolanana maro izay antsoina hoe fiahiahiana. Mizotra eny ianao dia mandalo amin'ny lalana izay ahitana sakana maro samihafa toy ny namana sy ny fahavalo. Avy eo ianao dia hifanojo amin'ilay jiro mena mirehitra manakana ny fandehananao iampita izay atao hoe fianakaviana. Mety hisy ny fahasimban'ny lalana eny an-tenatenany eny, izany no atao hoe asa. Kanefa mety ahita fitaovana izay ahafahanao manamboatra izany ianao, izay antsoina hoe ny finiavana. Aza miemotra fa tohizo ny dia, satria eo ilay motera izay antsoina hoe faharetana, ilay antoka antsoina hoe finoana, ilay mpamily antsoina hoe fanahy masina, izay hitondra sy hitarika anao amin'io lalana izay alehanao io, ka hitondra anao any amin'ilay toerana antsoina hoe fahombiazana. Raha tianao izany ny ahomby, dia eo Jesosy vonona hiara-ty aminao. Hanampy anao hamakivaky izany lalana mankany amin'ny fahombiazana izany izy, satria izao no lazainy hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ho Jesosy. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Jaona 4:10 ary dia mbola ampahery ianao ihany koa izay voalazan'ny Salamo 7:30 manao hoe ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoavampo fazamalaina fatomotrany andro izao. Tarika Cœur de Ligne. Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance. Il est le seul espoir et la certitude. Oh Jésus, notre chemin. Tous ceux qui s'en rebellent tout-puissants, tous ceux qui sont durs et calcitrants, tous ceux qui ont un cœur de liberté, Jésus est le chemin triomphant. Oh Jésus, la source de notre espérance, est aussi la vérité. Il est le seul espoir et la certitude. Oh Jésus, notre
fahasalamako. alio misoroka toy izay mitsabo. manolotra arahaba ho antsika rehetra amin'ny alalan'izao fandaharana ara-pahasalamana izao, ary manasa antsika ihany koa mba hanaraka izany hatramin'ny farany. harena ny fahasalamana, ary tena misy tokoa ny zavatra izay tsy fidimbola nefa azony olona rehetra atao, tanterahana, na lazany na vavy na ny kely na ny lehibe, na ny manana na ny mahantra, mba hitandrona ny fahasalamana. Tsy inona izany fa ny fahadiovana. Tsy vidimbola ny fahadiovana nefa azo atao tsara. Nefa ihany koa mety tsy ho voavidy vola ny vokany raha ataontsika tsirambina. Mbola adinidinika mahakasika izany indrindra no ndeha hifampiresahana hifanolorana eto mba hitondra ny mahasoa antsika rehetra. Koa dia meno finaritra ary. Arabaina kifa velona ina somatrary samby a. Lozany nanjoanay ry mamasoa. Saika maty ny areti-pivalanana le zanako. Tena afo nandoro ny lampako iny ka tsy verenako tsony. Fa ahoana ny sinina? Sakafo tsy nisarona ny eny na avoan'ny samby kely e. Zay no nitondry ny aretim-be iny. Zava-dehibe fanasana tanana fa tsy latsa-danja ihany koa fanaronana ny sakafo, hierovana azy amin'ny loto sy ny lalitra izay mety hitondra areti-pivalanana sy otrika aretina maro samihafa ary mamasoa iny dokotera. Aleo mahavatra kely manarona ny sakafo amin'ny fitaovana madio dia ho voasoko ireo aretina maro vokatry ny loto. Marina rehetra izany ry Berlina. Tafiditra ao anatin'ny fahadiovana tokoa ny fanaronana ny sakafo dia ho atao avy hatrany izany. Araka ny fanentanana fohy ny renesintsika teo dia tokony ho tehirizina anaty fitaovana madio misarona tsara ny sakafo hohanina. Toy izany ihany koa ny fitaovana rehetra ampiasaina mahakasika izany sakafo izany, dia ny ao an-dakozia ao izany, ny toerana fikarakarana ny sakafo dia tokony adio lalandava, satria ny otrika aretina ao anatin'ny sakafo dia mety hiditra ao anatin'ny vatana ary hiteraka aretina ho an'izay mihinana azy. Ka noho izany izany dia tokony arovana ny sakafo, arovana amin'ny otrika aretina isan-karazany. Inona izany no tokony atao fanamafisana? Tokony ho diovina tsara ny toerana hikarakarana sakafo. Sasana tsara ny antsy, ny sotrobe, ny fitaovana rehetra ampiasaina ao an-dakozia ao izany dia tokony ho sasana tsara, ny vilany, ny lovia. Ary rehefa madio izy ireny dia tsy avela hianjaka fotsiny eny ka mety ho voan'ny vovoka na hipetrahan'ny lalitra izay mitondra otrika aretina isan-karazany. Tokony ho sasana isan'andro ihany koa ireny lamba famafana tanana sy ny famafana lovia ao an-dakozia ireny, ary atapy amin'ny ainandro. Matetika tsika mampiasa lamba mba hibatana vilany, sarim-bilany, hamafana tanana, hamafana sotro sy lovia. Indraindray aza tanan'akanjo no ampiasaintsika. Tena mety hitondra aretina ho an'ny vatana ny fanaovana izany, satria tsy hay izay mikroba ny otrika aretina mipetaka amin'izy ireny. Fa manana lamba manokana atao famafana tanana, dia manao lamba manokana ihany koa atao famafana lovia sy sotro ao an-dakozia, hamafana ny vilany. Dia sasana isan'andro izy ireny ary amin'ny ainandro. Tokony ho sasana avy hatrany ihany koa ny lovia avy nampiasaina sy ny fitaovana rehetra, ny vilany rehetra rehefa avy nampiasaina avy nihinanana. Ary rehefa madio tsara dia avela itsika amin'ny fitaovana izay natokana mba hipetrahana izany, fa tsy apetrapetraka na ahoaka fahatany eny amin'ny latabatra izay tsy voadio ohatra. Dia tehirizina tsara ihany koa ny sakafo, atao anaty fitaovana misarona tsara mba tsy hipetahan'ny biby kely sy ny biby hafa, na ny biby fiompy na ny vovoka. Izany dia fiarovana ny sakafo hohanintsika
mba hisoroana ny otrikaretina izay mitondra aretina eo amin'ny vatana. Tena tsotra ny fampiarana ary azontsika rehetra atao koa dia manentana antsika mba hanao izany. Ry mpianakavy, miaro amin'ny aretim-pivalanana sy ny otrikaretina isan-karazany ny fanaronana sakafo rehetra amin'ny fitaovana madio, iarovana azy amin'ny lalitra sy ny loto. Ampiaro izany dia ho voasoroka ny aretina vokatry ny loto. Eny ary averina indray, aleo misoroka toy izay mitsabo. Samy mazoto mampianatra ny ankohonantsika isika, mitandro ny fahadiovana, zarina amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza mba hisoroana ny aretina maro, indrindra fa ny aretim-pivalanana izay mpahazo ny zaza. Mazotoa tadidio tsara fa ny fahendrena avy any ambony madio aloha hoy ny tenin'Andriamanitra. Misaotranao naharitra ny aino hatramin'ny farany. Ny namanao fanjany aina sy ny teknisianina Sam no nanolotra ny fandaharana ara-pahasalamana ho anao teto. Samotain'Andriamanitra isika. Ilay feo ny fanantenana. Telefôny 033 37 106 13. Tarika Noro. Sambatra tretrika zahay, manana fanantenany iray, fa Jesosy tomponay nanao hoe
WR manolotra ho anao feo ny fono tena ry mpiainy malala mbola faly miarabanao indray ny namanao ndray mbovonjerinay voa ary ny namana samy zay mikarakara ny vata marobokotra ao ambadika ao a dia samy manao fofantanana avokoa zahay eny marina fa tsy mifakaitatava isika mivantana kanefa kosa dia mifankahita amin'ny alalan'ny feo isika noho zany dia miraba ao anatin'ny fifaliana izahay mirala anareo tsirary avy ny tokantrano any eny fa naizanaiza koa toerana misy anao dia mampahery anao izahay mampahery anao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra indrindra ho anao zay eo amin'ny fandriana zay misy ny aretina misy ny olana maro samihafa eo amin'ny ara-pahasalamana dia mitondra zany ambavaka izay ankehitriny ka dia aranondrika ny lotsikisika anatanteraka izany ry rainay masina sy tsara indrindra ny an-danitra zany an-danitra ny fonenanao ambony seza fiandriananao ianao kanefa dia mahita ianao miaino anao ary miasa ianao Andriamanitra zay mpamonjy mora azo indrindra ianao amin'ny fotoana rehetra araka ny teninao rainay masinao mamelany alokay mamindrafo aminay ary oka ny teny zay ianaranay isan'andro dia ho teny fiainana ka isiny ny fanomezana avy aminao dia ny fitahina mba ho teny zay tsy hiala aminay etya amboniny ty tany ty ary tsy verina any aminao raha tsy fanatanteraka ny asany fa raha miteny ianao misy zany dia misy tokoa mino zany zay ray masinao noho zany dia amin'ity androany ity engane ka andeha any amin'ny toerana rehetra zay misy zao fampelezam-peo zao zany feo zany hitondra fanasitranana hitondra fanovana hitondra fitahina hitondra fampijorona hitondra fampaherezana hitondra ihany koa ny famoana ny varavarana makeo aminao ray masinao ingane mba ho tanteraka zany ary tonoana sy angataniny amin'ny anaran'i Kristy amen ndiary sika anokatra ny tenin'Andriamanitra zay voasoratra amin'ny Kortianina voalohany toko 10 any 7 vakitsika aloha ny tapany voalohany amin'izany tenin'Andriamanitra zany rehefa aveo sika hijeindray ny tenin'Andriamanitra anankiray zay voasoratra amin'ny Galatianina toko 5 ary ny andininy 20 toy izao ny amin'ny Kortianina voalohany aloha ry ralahako malalako miorena tsara aza miova zany teny zany hoe aza miova izany raha toka ambara amin'ny teny tsotra raha toka fotsifotsy ny loko zay ataotsika ao anatin'ny daba anankiray na ao anatin'ny koveta anankiray dia rehefa latsahatsika loko mangamanga izy io dia lasa mivadika ao mangamanga raha nataotsika menamena ny tao dia lasa mivadika ao menamena lay fotsy tamin'ny voalohany dia tsy ho tafaveriny intsony mihitsy ary lay loko faharoa aza raha tiatsika mangamanga ihany koa kanefa tapoana menamena dia ny fifangaroany zany loko anankiroa zany dia lasa mitondra loko hafa zay tsy mahafinaritra ny mijery azy ary tsy araky ny eritreretintsika zay le atao hoe aza miova aoka zany zay loko no raisitsika amin'ny voalohany dia ny loko fotsifotsy zany loko ny fahadiovana loko ny fahamarinana dia zay no atazonitsika hatramin'ny farany satria rehefa misy tasitasy loko hafa eo dia tsy ilay niraisitsika voalohany intsony no hita fa loko zay tsy mifanaraka na amin'ny eritreretintsika na amin'ny eritreritran'Andriamanitra ihany koa ary raha vakitsika raha zay le fiovany zay hoe inona no mahatonga atsika iova dia andeha jerentsika ny eo amin'ny Galatiana toko 5:20 zao no vaky ny teny minaran'i Jesosy fa miariary ny asan'ny nofo dia zao fanompo-tsampy fanaovana ody ratsy fandrafiana fifandirana adilahy fiafinafonana fifampandaniana fisarahana fitokoana
ny asan'ny nofo dia fanompo-tsampy. Zany fanompo-tsampy zany de miseho amin'ny endriny maro mihitsy ankehitriny, ary zany moa dia tsy hoe manaratsy ny zavatra zay entin'ny sasany tsika ilazana fa hoe manasitrana, mitondra tapakazo kely, mitondra zavatra embozonana, mitondra taratasy kely, mitondra rano amy vera, fa isy vavaka manokana tao. Tsy misy ihany koa ara de soratra amy taratasy any amy gazety, raha vakinao 10 ty na 20 de mitondra fahasoavanao anao. Zany rehetra zany dia voalaza fa filan'ny nofo, satria ny fahasoavan'ny nofo no tadiavitsika am'izay de fanasitranana vetivety, fahazahoana tombotsoa vetivety. Kanefa zany asan'ny nofo zany de mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, satria raha toka ny tenin'Andriamanitra milaza hoe aokatsika tsy anaraka ny fanompo-tsampy dia tokony foanana zany zavatra rehetra zany fa anisan'ny fanompo-tsampy. Manarak'izay de misy ny fanaovana ody ratsy, tsy hoe zava-baovao zany. Efa tamin'ny andro taloha fahiny ela be, rehefa nidina teto am'ty tany ty Satana dia name ody ratsy zay ho an'ny olona. Ny ody ratsy zay nomeny dia mitondra ho amin'ny fahafatesana matetika, ary tsy hoe fahafatesana fotsiny ara-nofo fa tena fahafatesana ara-panahy ihany koa. Raha singantsika ny ody ratsy zay nomeny any Kaina ohatra zany, dia zao hoe vonoy io rahalahinao io, fa io nitondra fanatitra zay nakasitrahan'Andriamanitra. Ka inona moa zany, rehefa vonoinao de tsisy tsony nakasitrahan'Andriamanitra, fenao sisa, satria nareo amin'ny rahalahy ihany ny zanaky Adama sy Eva ankehitriny. Zany de rehefa foana io rahalahinao de ho tianao ihany Andriamanitra. Tsy zany nefa nitranga ry mpiainy malala, fa vao mainka fankahalana no azony Kaina, ary ozona no azony. No zany dia filan'ny nofo zay natao de tsy nitondra mihitsy ho amin'ny zay zavatra ny tadiaviny. Izany de isan'ny ody ratsy izany. Ary akoatran'ny ody ratsy ara-baky teny zay embozonan'ny ololeny, misy atao vakana izany, toy vakana de mitondra fahasoavana hono hoe misy atao bracelet amin'ny tanana, misy atao amin'ny tendra, misy atao amin'ny atoka, misy atao amin'ny kibo, feheziny eny amin'ny fekibo eny, misy zay anaty akanjo ihany, dia mba iarovana amin'ny ratsy. Nahoana ianao no aka fihevitr'olombelona, fomban'olombelona mba iarovana anao olombelona zay mety maty tahaky ny olombelona rehetra, fa ny olona rehetra zay nanome andre de mety maty avokoa. Fa aleo lay fiarovana tsara indrindra, ny ody tsara indrindra, de ny ody maso zay omen'ny lanitra, omen'Andriamanitra, tompony aina, ary afaka manome ny aina na manaisitro izany. Aleo aminy no apetratsika ny fitokisana, fa tsy avy amin'ny ody ratsy, satria ny filan'ny nofo zay entin'ny Satana de ny andavatsika mihitsy ny fanahin'Andriamanitra. Ao ny fandrafina dia tsy miafina intsony zany. Fandrafina, fifandirana, adilà dia zavatra mitovy ihany ny lazain'ireo, na de miseho amin'ny vanim-potoana maro samihafa aza, dia samy mitondra ho amin'ny fahalavona, mitondra ho amin'ny fitotongana ny fiainana, tsy mitondra na inona inona. Ny fandrafina dia manjary misy fanaratsiana ny ambadika amin'ny alalan'ny zavatra maro samihafa, ary ankehitriny moa amin'ny fomba moderna dia amin'ny alalan'ny tambajotra eo amin'ny fifandraisana, dia any no nasiana ny fandrafina, mifandrafy tsy mifanatrika fa mifandrafy amin'ny alalan'ny teny, ary tadio nefa fa ny teny dia tahaka ny tenin'Andriamanitra de mandeha manao ny asany izy ireny. Tsy ny tenin'Andriamanitra ihany manao ny asany, fa ny tenin'ny devoly koa mba manao ny asany. Ka any anatin'ireny tambajotra, tranokaly ireny dia ahitana teny be debe zay ahitana fandrafina, fifandirana sy adilahy amin'ny lafin'ny mpiainana maro mihitsy. Ry mpiainy malala, filan'ny nofo avokoa zany rehetra zany, ary mifanohitra amin'ny fanan'Andriamanitra. Fa ny tenin'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Galatiana 5:5 de zao hoe: fa hoy zafo, mandehana araka ny fanahy, de tsy ahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Ny fitaovana sy ny fomba men'Andriamanitra ho fiarovana antsika izany, zay tsy te hiova fa te ho zanak'Andriamanitra hatramin'ny farany. Andova ny fiaina mandrakizay de ty hoe aoka sika andeha araka ny fanahy, aoka sika anaiky ny feo fietreretana tsara zay omen'Andriamanitra atsika, de andeha araka ny fanahy. Ary zany indrindra no irina amin'ndralahy am'ty androany ity, toero ny toejavatra zay mitondra izany asan'ny nofo izany, de andeha araka ny fanahy tsika. Zay etsika kely zay fotsiny, ny fanoeranao ny asan'ny nofo, de efa mitondra anao sady manokatra ny varavarana ho amin'ny
fiainanao ara-panahy miaina araky ny fanahy dia mifanahin'Andriamanitra izany. Manoerany devoly dia andositra anareo izy hoy ny apôstôly Petera, ary izany tokoa ny ilayntsika amin'izao andro izao, satria be ny zavatra mitranga amin'ny fiainantsika izay isehon'ny asan'izany devoly izany, ka tsy misy afa-tsy ny fanoerantsika azy no fanafody ahafahantsika miala amin'ny filan'ny nofo rehetra izay atolona. Dia amin'izany teny izany indray ny fanaovantsika veloma amin'ity androany ity Mpiaino Malala, manao velomanao ny namanao Andriambavonjy Arinaivo ho amin'ny fotoana manaraka, ary manao fahafantanana anao koa ny namana Samma izay mikarakara ny lafy teknika. Veloma tompoko. awr malagasy@gmail.com. Antokobira feon'ny anjomara mahajanga. Tompo mamela neloko zay vitako eny fantatro fa tena nanota ary tsy nanao ny sitrapona. Nanuta ari tsy nanao ny sitrapona. izay ilay monjany fanantenana. Tombo baraiso ity te naku ity diovim-baho tena homendrika toko ny hozanaka mandrakizay.
fianarana sy fanabeazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy faherena olovany ty firenena darena zaro tsy mahahitra fa tsara manajery lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina. Ny vovoka entin'ny rivotra hono no miditra tsy atao mandrosoa ary ny akoho ny sodokany atao mandrosoa ka mety tsampy ny ampitoeranentana fa izay kosa dia faly sy rafo satria nampidirinao ato tokantranonao ato amin'ny alalan'izao fandarana fanapiazan'izao ka dia miarabanao mpieno mirary soa mandrakarivo miarabanao namana rela miaraba ihany koa ny namana eo amin'ny lafin'ny teknika ia dia faly manolotra ny araba ho anao mpiaino dia faly miaraba ihany koa namana joelona antoramisa tafaraka somatsara eto amin'izao fandarana izao indray hitondra ny mahasoa ao anatin'izao fandarana fanabiazana izao. Tony mahazatra izay efa fanaontsika dia tsara raha tsy ahivina kely aloha ny resaka ny fanaovantsika teto amin'ny fandarana namana joely ka tato anatin'izao fandarana fanabiazana izao no ny resahantsika fa adidinao ray aman-dreny ny maniraka ny zanakao mba anao raharaha ho ny tokantrano ao. Eny fa na dia manana mpanampy azy ianao fa raha tsy rahanao ny zanakao fa ampiatainao izy a dia ankizy tsy afaka ny anampy anao izy a rehefa aoriana kely ao ary ankizy ho simba io zanakao io a rehefa any aoriana. Nyresantsika tato anatin'ny fandarana ihany koa fa adidinao ray aman-dreny ny maniraka ny zanakao a izany natao mba ahafahanao mamantatra ny toetrany mba ahafahanao a mandrefy ny toetrany sy ny zavatra izay vitany dia tsy maintsy manampy ny olon-dehibe ny ankizy no resantsika tato anatin'ny fandarana avokoa izany rehetra izany na izany na tsy izany anefa dia avela anana ny safidiny malalaka tsara ny zanakao amin'ny zavatra izay tiany sy amin'ny zavatra izay ataony nefa tsy avela mandeha fotsiny amin'izao izy fa asiana fanaraha-maso ihany tsy avela manao kabraraka fotsiny akory izay moa no mety fitenenana ahafahantsika mahatakatra azy. Avela ihany koa ny ankizy hikaroka izay mahasoa azy dia mety hoe ao anatin'ny fianarana izany ny fialam-boly na ny fidirana anaty fikambanana ary azo ampiana mihitsy izy satria ireny fifaneraserana ireny any an-tsekoly any anatin'ny fialam-boly any anatin'ny fikambanana ireny a dia anisan'ny mampivelatra ny maha-izy sy ny maha-izay io zanakao io ary aoka tsy ho adinonao ray aman-dreny re ny manome teny fampiresihana mandrakariva aza dinoina mandrakariva ihany koa ny manome fankahirezana manome fankasitrahana ny zanakao fa antoka ny anana ny fahatokisantena ny fanatanterahanao a izany rehetra izany dia aza dino ihany koa ny mametraka ny fifampitokisana eo aminao ray aman-dreny sy eo amin'io zanakao io zany rehetra zany raha ray aman-dreny dia arao fa ny ompitiavana mandrakariva zay no nyresantsika teto amin'ny fandarana mba tonga ny zanakao hanana ny tena maha-izy sy ny maha-izay azy. Raha fitinina dia izay zany a no resaka ny fanaovantsika tamin'ny fandaharana teo aloha. Amin'ity anio ity inona indray ary no masaka azontsika atolotra ny mpiaino namana joelantoramisa. Ny horesantsika an'io dia tsy hiala isika amin'ny resaka mikasika ny zaza ao anatin'ny fahamotiana izany hoe eo amin'ny 12 taona sy ny 13 taona ny zaza izany hoe eo a dia isehoana toejavatra maromaro. Inavy ilay toejavatra maromaro ny ho tanysaitsika ao anatin'izao fandaran'izao namana joely. Amin'ity an'ito izany aloha dia zaza tia manohitra
no resantsika zany hoe amin'ny akapobeny a de te alala ny toerana misy azy eo anivon'ny fianakaviana io zaza io ny zaza zany ary toeriny ireo fitsipifehezana apetraka ao tokantrano indrindra raha tsy nanontaniana ny heviny mikasika ilay fitsipifehezana izay napetraka mitaky avy hatrany ny fahafahany io ny zaza mitaky ny fahefany izy mitaky ny fahaleovatenany ny zaza ao anatin'ny sokajy taona io ary laviny mandrakariva ny lalàna sy ny tokony atao eo anivon'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ary indraindray aza mety mitaky fihetsika mifanohitra amin'ny lalàna mife ny fiarahamonina ny zaza ao anatin'io sokajy taona io andetsika mihoatra na manajoely ohatra teanao ditra sy dido fotsiny zao zany ny zaza teneninao zany izy ohatra hoe rehefa vita ny raharahanao zay anao vao afaka milalao mandeha manao baolina de ny zavatra ataony tonga izy manohitra tonga de lasa izy manao baolina atsipony kitapo de tonga de lasa manao baolina de indraindray misy fifamalina sy tsy fifanarahan-tsaina ao tokantrano ny zazavavy ny tena tratran'ity de amony tena dia tena misy hoe fisika mihitsy andeha amony tena andrapaka fanafody na mandray zava-maranitra hoe amin'ny tena izay zany le fihetsika manohatra tia manohatra be fahatany fotsiny izay ataondreto zaza reto eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tokantrano ohatra koa hoe misy toerana zay tsy avelan'ny tompo tanàna hidirana misy voankazo de toeriny reto zaza reto zany lalàna apetrak'ilay tompony fa tonga de miditra ao izy de maka zay alainy ao zany zany le toetra tia manohitra azadino zany fa ao anatin'ilay sokajy taona 12 ka hatramin'ny 13 taona no hitrangany izay zavatra zay eo ihany koa na manarila de efa mihevitena ho lehibe mihitsy reto zaza reto ka na ny fiteniny dia ataony tahaka ny fitenin'olondehibe zany indraindray koa zavatra fahita misy fikombonana ara-tserasera ny zaza izany hoe tsy tiany ny miserasera na miresaka afa-tsy ny am'zatovy zay mitovitovy taona aminy na mitovitovy toetra aminy ary matetika ny ray aman-dreny de raisiny reto zatovy reto ho fahavalony mihitsy azy dia ao indray ny sasany ngonongonona tsy fantatra mazava zay zavatra tiany ambara sy tiany olasaina fa de ngonongonona fotsiny ao ambadimbadika eo mandroso miverina ngonongonona fotsiny hoe inona ary ny zavatra tena tiany ambara tsy tokony ho gaga zany tsika ray aman-dreny rehefa mahita ankizy manao an'izay tsy miresaka mihitsy ohatrany hoe miavinavina ao anatin'io sokajy taona ny fahamotiny io zany ireny zaza ireny de tsy tokony hataitra tsika ray aman-dreny inona ihany koa ny zavatra mety mbola ho hita ao anatin'izay le hoe tia manohitra zay na manajoely akoatran'izay dia manomboka mahasorena azy koa zany ny fiovan'ny vatany inona moa le fiovan'ny vatany ohatra eo amin'ny lehilahy ny fanirian'ny vatinono mitsiry ny vatinono de eo ihany koa ny fitsirian'ny volo isan-karazany na lahy io na vavy eo ihany koa ny sasany ny lehilahy manomboka vaky feo ny vehivavy manomboka mitsironono ny fahatongavany fahadom-bolana voalohany sy ny sisa reny rehetra reny zany na manarila de anisan'ny mahasorena sy mahamenatra ny zatovy avokoa de izay zavatra zay no mahatonga azy ireo alainy faneraseraman'olona satria mahamenatra azy ilay fiovana misy eo amin'ny vatany de eo any koa ny zatovolahy sasany lasa lavabe tampoko zany le zatovolahy de le pataloha zay atonina azy tamin'ny heritaona atonina azy tsara de lasa miatona kely ery amin'ny vavaranjo ery de mamenatra azy koa zany toezavatra zany ary mamenatra azy na manao an'lay pataloha aza ary indraindray ireny fiovana hita eo amin'ny toebatany reny no mahatonga an'reto zatovy reto hitokatokana araky ny efa voalaza indrindra rehefa misy fivorim-pianakaviana na avorim-bahoaka toy ny any am-piangonana ohatra de mahitsitsika fa aleon'ireo zatovy mitovitovy taony reny mitangorongorona makamaka zoronjorony ery de eo izy mitangorongorona satria fatany fa mitovitovy daholy
reo zatovy reo ya mbola ao anatin'lay fanehoanan'lay toetra ny hoe tia manohitra trany zany a ny fahafantarantsika sy ny fahitantsika ny fanatanteran'ireny zatovy reny a eo amin'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny fianakaviana zay misy atsika dia akoatran'izay koa namana rila rehefa hita zay teolozia dia manomboka hita ihany koa ilay fisarahan'ny mpinamana samylahy na samyvavy zany hoe hita tany aloha zany tamin'ny fotoana mahazaza hoe ny lahy samylahy reny fa miaraka miara-miazakazaka miara-milalao tamin'ny miroan'ny fahamotiana no nyresantsika izay nyresantsika izay fa eto de manjary ny vavy sy lahy mitovitovy fotoana indray no hita miaraka sy manao tarika izany hoe lahy samylahy aloha misy miaraka ihany vavy samyvavy fa tsy indraindray fa lasy vavy sy lasy vavy indray no eo manomboka miroborobo zany io fisehoan-javatra eo dia ny tsaromariana aloha de matory zatovy reo mampiseho fanoherana sy fiatahana amin'ny ray aman-dreny dia efa te ampiseho izy fa efa lehibe sy te aneo ny maha izy azy le izy tsy hoe tsy tiany akory ny ray aman-dreny fa izay mihitsy lay toe-tsaina mafanafana toe-tsaina mirehdrehatra eo amin'ny zatovo ao anatiny hoe manomboka eo amin'ny fahamotiana io ny teny frantsay de milaza hoe âge de puberté zany io a ny filazandry zareo frantsay azy eny ary zay zany a no mahakasika ny toetra hita eo amin'ny zaza 12 ka hatramin'ny 13 taona na ao anatin'ilay vanim-potoana ny fahamotiana hoy isika teo toetra iray ihany no nyresantsika teo de le hoe tia manohitra manoloana an'izay a ahoana kosa ary a no fietsika na ny zavatra tokony ho ataon'ny ray aman-dreny amin'ny maray aman-dreny ray aman-dreny a de manana didy goavana ny ray aman-dreny manoloana ny toetra sehon'ny zatofo tafiditra ao anatin'io fahamotiana io satria atao hoe fady ny manosy-botanana ny zatofo eo fa manjary boka mialipozana ao ray aman-dreny de manosika ny zanakao iverina tiana lazaina de hoe raha tosikao votanana ny zanakao ka raisinao fahavalo izy fa tsy rarahinao dia iny lay manosika azy hitsaoka sy andao ny tokantranonao ray aman-dreny noho izany ny adidinao voalohany de tsy maintsy ataonao ny fanomanana andreo zatovy ireo zany ara-tsaina fa zavatra tsy maintsy isy sy iseho eo amin'ny olombelona ny fiovana eo amin'ny toe-batana ny vatonono ny nono fatombolana sy ny vaky feo sy ny sisa zavatra voajanary reo zavatra ireo manina zany ny zatovo hiatrika an'ireo ary tsy tokony menatra ny ray aman-dreny iresaka an'ireny amin'ny zanany indrindra ny vatombolana fa raha tsy resahanao ny zanakao dia meloa izany resaka fatombolana zany de anyvelana izy ny resaka zany ary de lasa voasarikany ilay zanako vavy dia farany tonga any amin'ny firaisana aranofo no hiavarany amin'ny maray aman-dreny ianao ihany keo de mila mifanara-tsaina amin'ny zatovo ianao ray aman-dreny fa na de tsy azo azonao aza ny heviny de ekeo aloha asio ny fifanankalozakevitra ao tokantrano mila mifanaja amin'ny keo ianao ray aman-dreny mila maneho fitiavana aminy tsy tsara ny mibaiko azy mandrakariva fa ny ataonao de mitarika azy manazatra azy manoro azy manampy azy ary raha sanatria tojo fahasairana sy tsy fahombiazana izy dia anjaranao ny manampy manoro hevitra azy ary mame fankarezana azy fa ny zavatra tena fadina na manarila dia ny fanabatiana ny fanapepona ny fanambaniana ny zaza zay tojo fahasairanana fa reo zaza reo zatovy reo de tsy mahatakatra zavatra lavitra na de efa mihevy tena ho lehibe aza ireo zaza reo ka ako ianao ray aman-dreny zany tsy hevitra fa efa olon-dehibe mitovy aminao reo zaza reo ka takatra sy hafantatra zay zavatra tianao atongavana fa mbola zatovy reo tsy afaka ny hevitra zavatra lavitra tsy afaka ny saina zavatra lavitra na hiteny sy amakafakatoa anao zany noho izany de ampio izy fa mbola maro ny zavatra tsy voafehany raha mampanao zavatra zany
ianao zatovo eo amin'ny fiainana satria zany le hoe fifanampiana eo amin'ny tokantrano a dia aza mihevitra fa avita tahaka an'izay vitanao reo zatovo ireo io zany tsy tokony asika ianao fa isaory izy akasitrao izay vitany tario izy ary omefakasitrahana rehefa mahavita zavatra omety mifampirisihana mandrakariva fa tsy fibedesana na fanakotabana mandrakariva no asetrinao zay zavatra vitany ary aza tosika izy fa miara-mandeha aminy so menjery izy ary raha sendralava izy dia areno fa zanakao io fa tsy fahavalonao akory ia de ankasitrahana ianao na manajoely a nitondra izay mahasondray ho an'ny mpiaino antsika tamin'ity androany ity izay aloha no masakazo natolotra fa mametraka ny mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray dia izao aza dino fa loha hevitra mahaliana trany no entina ho anao izay manaraka izao fandaharana izao a eto anivon'ny onja-peon'ny feon'ny fanantenana mametraka ny veloma mandra-pitafa tompoky lahy sy tompoky vavy veloma tompoko ivenarana re azajanona fa manomana na olombanina ilay feon'ny fanantenana téléphone 034 06 797 62 Antokbir Irakniavo Anosbe Ouest Ivarini mandalavoko Fisikizanyanyete Zavaponetsy maso Zatotsy mifangati Faray zao ity zao Nasaitro marinana Ratsy manana ny Kristy Uverana uverety Risakaizako Munenany tumpuna Miangavizy mitureu Oi mifankatiavianare Azade mafifu Esurireu lulupu Mitalawa minau Kristi Maizare mifankati Ivarini mandalavuku Isikizanyanyete Zavaponetsy maso Zatotsy mifangati Faray zao ity zao Lasaitro marinana Ratsy manana ny Kristy Uverana uverety Andiamanitra rayo Vonjereo vahoaka maro Ifamela sy fankati Fa tsy fiatsarambelatsy Atsaharony ady Mifamono mamalifady O vonjeo zahay Jesu ty Dario remba ifankati Ivarini mandalavuku Isikizanyanyete Zavaponetsy maso Zatotsy mifankati Zay lay onjany fanantenana Zao ity zao Lasaitro marinana Ratsy manana ny Kristy Uverana uverety
wimino dia pizai mentanentanatu citan anduvaletani kanan cara lotra izan izao kumba maniriwani kamu fali Jesu Kristi haita sianao miarati akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana fa 20 taona ny collège adventiste somanandrariny ianao mainto milaly mpianatra mpiasa nandalo teto amin'ny sekoly nandray sosy matsiaro ary sika rehetra tsy ankanavaka antsony ianao tonga eto amin'ny sekoly ny alahady 5:12 amin'ny 2 ora sasany andao hifanentana ho fifanomezan-tanana na tsarana ny sekoly tsarovy fanasiny tany ny sekolitsika faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana adventista maneran-tany iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata mitoetrany ny fiarantsika mianatra ny amin'ireo torohevitra endry ho an'ny ankohonana izay anarantsika mandritra ny andro vitsivitsy ao anatin'ny lohevidehibe momba ny drafitr'andriamanitra ho an'ny ankohonantsika fanotsiana ampitiavana izany indray no lohateny ianarantsika anio inona moa no ampianarin'ny baiboly momba ny lanjan'ny famaizana sy ny fanotsiana ny zaza manasanao iara-maky an'reto andininy reto oabolana toko 10:17 oabolana toko 10:17 izay mino anatra dia ho tonga eo amin'ny lalan'ny fiainana fa mivily izay mandahanatra toko 17:17 oabolana toko 17:17 aza tsy manafaizanaka fa tsy dia ho faty izy tsy akory na dia asianao ny azo aza raha mamely azy amin'ny azo ianao dia ho voavonjinao tsy ho any amin'ny fiainatsita ny fanahiny toko 7:1 oabolana toko 7:1 izay olona narina matetika ka mihamafyatoka dia ho torotoro tampoka ka tsy hisy fahasitranana 12 oabolana toko 7:12 nitsorakazo sy ny anatra no manome fahendrena fa ny zaza haranana mampahamenatra ny reniny nahoana tokoa moa no manafainy zanany ray aman-dreny satria tian'izy ireo ampianarina ny fitondratena tsara sy ankatony ankizy ao amin'ny tontolo-kevitry ny fanantenana ny amin'ny ho avy no ametra ny obolana ny famaizana izao no voalazo amin'ny toko 7:17 oabolana toko 7:17 faizo ny zanakao fa mbola misy azo antenena ihany nefa aza dia enti-po loatra fa andreo mahafaty azy
fantatry ny ray aman-dreny tian'andriamanitra fa teraka atao anatin'ny foronana anotany zanany. Ery ray ihany no afaka manampy azy ireo eo amin'ny ady fanaovana amin'ny fahotana dia ny herin'i Kristy izany. Tokony hitarika any ankizy anakaiky an'Andriamanitra ny famaizana azy fa tsy sanatria ampanalavitra azy aminy. Tsy fanasaziana no hita eo amin'ny famaizana ataon'i Kristy na koa fanehoana fahefana fa fanitsiana hoenti mamonjy. Ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny ray aman-dreny feny fitiavana dia nitarika ny zanany ho eo amin'i Kristy. Koa tokony hanitsy ny zanany amin'ny mpitiavana sy amin'ny teny malefaka nefa amin'ny fomba entitra ny ray aman-dreny. Tokony hitarika azy ireo amin'ny lala marina izy ireo dia ny mbola amin'ny fahazazana. Tokony hampiny izy ireo mba tsy hiopefy. Amin'izay dia hoainy ny fehetena sy atoken'Andriamanitra ary ho vokatra izany dia anaiky ny drafim-pamonjen'Andriamanitra izy ireo. Mbola misy torohevitra ho an'ny ray aman-dreny izay iarahantsika mamaky. Ohabolana 7:12. Ohabolana 7:12. Izay mitsitsy ny tsorakazony dia tsy tia ny zanany fa izay tia zanaka dia manafay azy raha mbola kely. Andininy vitsy ihany no miresaka momba ny tsorakazo ao anatin'ny tontolo-kevitry ny famaizana ny ankizy. Ny ray aman-dreny dia tokony hampiasa ny tsorakazony tahaka ny fampiasan'ilay mpiandry tsara ny an-danitra izany mba hitarihana ny andian'ondry. Salamo 7:4. Milaza koa ny Baiboly fa ny ray aman-dreny dia tokony anampaharetana, ohatra tsara, hiazona fifandraisana tsara sy fifamantorana ety amin'ny zanany. Anampy ny zanany ho tonga olona tsara kokoa ireo rehetra ireo. Tena zava-dehibe ho an'ny ankizy ny mahatsapa fa tia azy ny ray aman-dreniny. Amin'izay dia ho tratra ny tanjon'ny fifehezana sy ny famaizana dia ho fanitsiana sy ho fanavotana azy izany ka ho raisiny tsara. Indraindray dia mety ao amin'ny fomba masika indrindra no amaizan'ny ray aman-dreny ny zanany. Ny anarantsika tamin'ity lesony ity fa tsy sazy ny famaizana, hitarihana ny tena hevitra ilay tsorakazo dia tahaka ny an'ilay mpiandry tsara ao amin'ny Salamo 7:20. Raha ilay mpanahy asika amin'ny zanantsika isika rehefa manafay azy dia fantaro fa tsy manao an'izany amintsika ray aman-dreny ilay raintsika ny an-danitra na dia betsaka tokoa azy amin'ny fahotana izay tokony anasazianantsika. Mamindra fo sy miantra izy, maro-po sady be famindram-po. Mila mianatra an'izany ny ankamaroan'ny ray aman-dreny. Antenaina fa hitondra fisaintsainana izay afatra avy amin'Andriamanitra izay. Asaina hatrany ianao anaraka ny toy ny fianarana an'ity lesony ity. Namanao Kalebandretsikivy no niaraka taminao teo. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Isaorana ianao mpiaino nanjoy hatramin'ny farany ny fandaharan'ny radio feo ny fanantenana na tamin'ny alalan'ny onjapeo FM na tamin'ny alalan'ny internet na ny podcast. Mandra-pionandray ary